ao anatin'ny tolona toy izao tsy ny ady mba ho afaka haneho hevitra no tena sarotra. Zay mantsy ny kapy voalohany natrehana teo hoe fahalalahana maneho hevitra sy fitakiana izy fototra. Objectif io, objectif à atteindre tsy ponctuel fotsiny am'izao fa ny challenge ngezabe miandry ahoana ny tazomana an'izay kapy zay ary faharoa ahoana ny atonga antsika ho fidèle am'izay objectif izay. Eo indrindra no tiako asiana teny am'izao toedrara zao. Zao tsika zao dia manatotona ny herintsika rehetra am'le hoe tolona ny amin'ny zo fototra. Fa ny ilan'ny atidohantsika koa zao fa mila mieritreritra ny hoe rupture totale no zavatra takin'ny vahoaka malagasy. Tsy teny tsona hoe tanora fa solo tena ny vahoaka reo. Rupture totale ary renouvellement de la classe politique. Raha vao miraté an'ity occasion ty tsika malagasy manao ny refondation de Madagascar. Refondation de Madagascar. Reo zavatra roa rupture totale, renouvellement de la classe politique, refondation de Madagascar dia very fotsiny ny afanapona andehanana tenany 13 mai nandeha tenany arabe, misy ny olona maty, misy ny ranomaso sy ny fiaretana zavava. Fatratoka tena milaza zay. Noho zany tsy tokony varim-barina misy tsika amin'io focus io. Rupture totale ao anatin'izany renouvellement de la classe politique, refondation totale ny système Madagascar. Ahoana ny atongavana an'izay refondation totale zay? Dia fa mila mieritreritra à moyen terme tsika. Zaho zany defa mandeha mialoha zany ny fomba fijeriko, mila anticiper aho fa tsy miandry avy ato aoriana. Hoe ahoana ny amorina ny force vive rehetra any Madagascar sy ilay ty-ampitan-dranomasina amin'ny fotoanan-doha mba ahafahana mandinika indray mandeha hoe inona ny système mety eto Madagascar. Tsy hanao copie-coller ny ty-ampitan-dranomasina nefa ihany koa tsy hanary zay fa acquis. Io tsy azo anaovana andrakandrana fa tena zay nahatonga le nanao an'ilay vidéo anankiray le manao hoe raha misy io nandeha hanafika ozy ny soratra masina amin'ny loko atoko 270 tsy hipetraka valo izy ka handinika. Misy diso fandraika amin'iny hoe hipetraka zany fa tsy hanao in'iny, mandinika satria ny combat des combats contre un système mihitsy. Fa tsy faly fotsiny hoe manala dia aveo c'est pas une question jeu de chaise musicale le izy hoe izy andray mety amin'ny chaise eto dia anao kilalao eto tsika. Raha izay ihany système tsy miova, ny loha ny tête fotsiny miova dia tena aloha tena hoe fatratoka ray lavana. Fahatelo, ny zavatra fahatelo maika aorinan'izao zavatra zao satria tsy fantatra zay mouvement hitranga eo hoe izy any hoe sy ny sisa vonjy maika na pérenne. Inona moa ny tena antony combat ny tanora tamin'ity zavatra ty dia ny hoe ilay tsy fahamarinana teo amin'ny fitantanana. Dikan'izay zany mila structure anankiray manara-maso izay hitondra eo. Fa tsy hoe miandry 5 ans ndray tsika, misy tsy mety ndray dia andeha ndray tsika ilahatra. Oui, efa cas extrême zany. Fa ahoana lay système de suivi hoe lay toe-tsaina tsy maty manota ao Madagascar mila potehina am'izao combat zao. Mila atao fantatry n'izay hitondra rehetra ao fa nous, le peuple, nous sommes les patrons. Ary ny mpitondra dia nampindramina fahefana exécutif any vahoaka. Aleo azava ny resaka.
noho izany dia tokony système ahafahana manao suivi sy fanaraha-maso ny tompona ndraikitrarehetra ils doivent rendre des comptes tsy haiko ao amin'ny fomba ahoana fa samy mikondoa zay manam-pahaizana am'izay satria tsy maintsy traduisena amina acte ilay objectif ilayntsika gasy mialatsiny fa tsika gasy tsy azo ametrahana consensus zao fa tsy maintsy mila raha masy ohatran'le olona retanareo le hoe tia mbaboary dia raha tsy andrasanao eo le olona manao azy a atao n'importe quoi le asa dia ohatra zany koa reo mpiasa-panjakan'ireo a mila asiana système de contrôle fa tsy zareo kory ny tompon'ny tanàna dia mila raha maso zareo dia inany sanction atao rehefa tsy mahavita ny asa andrasana amin'izy tena mialatsiny fa lasa hoentina tony zaza tsy maintsy zay ty aza mifadytsika hoe manao révolution mitaky responsabilité qui dit responsabilité mitaky discipline de fer mihitsy ary manomboka avy ty amintsika vahoaka sy zay olona apetraky tsika eo zay zany le izy ka raha vao tsy tonga am'izay le hoe refondation renouvellement de la classe politique ary système de suivi ny amin'ny contrôle fanaraha-maso izay hitondreo na zay manana responsabilité rehetrarehetra fa tsy hoe mpitondra ihany ahoana ny ahafahana manara-maso an'izany ndao mianatra amin'ny firenena sasany manodidina antsika Afrika eo ahoana ny fomba anaovan'zareo azy tsy mahamenatra zany tsy voateranao kopikole fa mba mijery mila garantie zany amiko zay vao vita ny tolona fa tsy hoe miala dia misolo olona dia départ zéro indray a nefa ny ranombarina tsy misy ninona miova fa tety fotsiny miova fa ireo zavatra ireo refondation mila miverina mandinika tsika mianakavy atao ahoana nitondrana ny système eto Madagasikara renouveler ny classe politique ary fahatelo dia ny contrôle mila contrôlena évaluena ny asa mpanjakana ny tompona andraikitra misy évaluation misy contrôle misy suivi asiana rigueur discipline de faire sinon aza manofy fandrosoana fa lasa revingiadra fotsiny sy mandany anreto fotsiny tsika zay ndray ary fa dia efa alefako melony ahy zay ma sentinelle ary anticipation fa tsy miandry à la traîne.